Amena wafakabaki enora sefo Amena wafakabaki enora sefo Amena wafakabaki enora sefo Amena sefo Amena sefo Amena Hey, wafakabaki enora sefo wafakabaki enora sefo wafakabaki enora sefo wafakabaka yenawe wafakabaka yanao saotryanla sady zamakanla tyle baka laina mora miaraka am telma izy ka mimedia bemide kaprise boritra vavao rehefa mivaly zao le iza mandeha zao zany a taranja malagasy zany jeretsika androany a tiako ny tandrazaka raha io za tsy mandevitra lesina voaloha fa makafakakevitra ty karazana azy ty fanazavana tena endritra amin'ny atsipiriany zay voalazany loha hevitra zarao le aretsaina mampalalana omeo le sosikevitra ze mety tory lalana fadina ny varina ny fantanina ny valiana atao milahatra atao milahatra ataovy matibaika satria enao tsy nandra tsy maintsy tsy piana ny teny manandanja azadiny koa ny teny fampidirana ny teny famaranana fa sao de manahirana mitoa hevitra tsy maintsy alefa amin'ny alalana teny ny mpanoratra sy mpandinika sy netsetra malagasy anao fa dio ny disitsipelona aza ty takosina fa reny manelongelona tsara atao mazava tsara am'izay ny anao tsara laza adina ho atolotra fakafakao tsikerao aza mikropaka fa ty le mety aminao tenina mpandinika iray ndeha hoenona tsy ilain'ny olona mahantra ny literatiora ao aiza maika aloha fantary zay takiny fantanina aloha hoe fantanina misy tsikera ve ny saina mila tony fa misy lerange zay de aiza raha nitetaka fatary tsara mihitsy hoe inona ny foto-dresaka drafitra tsy maintsy aseho amin'ny votoatiny vitanao io hoe ataovy mihinany fatiny renevitra voaloha manohana renevitra faharoa manohitra renevitra fatelo mandravina raha fitinina de zay ny lasa adina tsy manome lanja ny literatiora ny skajin'olona sahirana ara-pivelomana de mba ho maripotra io tsy mandeha ho azy raha tsy avadika olana fototra de zao ny fanaovana azy move tsy manome lanja ny literatiora tokoa ny skajin'olona sahirana ara-pivelomana dao tsika miara mahita are eo ary rehefa vity zay atsangana ny drafitra ndreniny sy ny zanakevitra ndeha ho arafitra etsika le manohana fa manome lanja ny literatiora ny skajin'olona sahirana ara-pivelomana zany fanahone zanakevitra voaloha zao ny manolona amin'ny mahasahirana azy reo de tsy any ny saina fa ny any isan'andro zao ny tena mba ilainy ny tena lahara-pahamena ny anazy de ny fitadiavana izy koa tsy te andro fotsy sady tsy te ho hitady ana amin'ny havana zanakevitra faharoa mety tsy ho tonga ny afatra itsika olombelona tsy voatery ho tonga lafatra fa misy tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka zay mihitsy ny mety atonga an'le hevitra ifanohatra ohatrany biby misy ny akoho de misy ny akanga de latsa tsy mifandray atram'tady lokanga de tsy hotafita ny afatra zay ny tena olana rehefa misy ny olana tsy maintsy misy ny vaolana azadino ny mamidina ny renevitra voaloha am'izay afaka miditra am'le faharoa etsika le manohatra hoe mety ho disy zany a mitondra fahalalana io de zao ny profony zany enao aza manontany manampy ny olona izy amantatra ny zava-misy amanodidiny na ny fidiny na ny tsy fidiny amin'ny mampanoratra azy matsapa sy mahita hatramin'ny farany bita kely mety tsy hitany mita nefa zava-dehibe eo amin'ny fiaramonina ny mpanoratra de mpamohitra ny ambany maso tsy hita oiranaly sora valitera zay ny teny sady tsy takony na feniny zanakevitra faharoa manaritra ny saina izy mba hifantika amin'ny fa nambaninana azy satria nahoana tamin'ny fanjanatany misy fotoana nopepona tsy jevy lavitra amin'ny malagasy notereny izy anaraka ambokiny natolotra ny tyankano tsy tyankano ga tsy hita fa de nahitanangano hoe nitolokano tamin'ny tolokalony sy ratany mitondra lohateny hoe vahiny dinitra le boky
radony tompony tamin'iny fa tsy vahiny zao le izy eto an-tanindrazako ao nefa tenin'olo-kafa nyterena mba haiko vao ahazo anjara asa zany ve de mety samy mamaky latety renevitra fatelo ety le mandravona tambary zay efa vita te tandremo so manjavona le hevitra zay hita teo ambony renevitra voalosy faharoa aravony tsy omena tsino ny sahirana raha tsy miasa saina satria izy mihevitra fa voakasiky ny asa soratra tsy naina noratra tsy nandalo sekole fa repitry ny fitadiavana niompy sy namboly izy riavana nefa ny literatura natao ialana vola tsy misy katsy fafaka mamaky daola amina lalany miaingy am-panahy manoloana ny zava-misy de mety amy toa reny no ahitana ny fihetsepo zay tena izy zany hoe natao an'ny olo rehetra niaretsainako avanazaraina tsisy vetra ea tsisy vetra noho izany tsara raha mba mianatra mahay mamaky teny de fa mora tonga ny afatra ea zay le afatra oafakabaky anao raha se foa ea oafakabaky anao raha se foa amena wafakabaky anao raha se foa Amen. wafakabaky anao raha se foa Amen. se foa Amen. se foa Amen.